Nalaza be nameno tambazotratsirasira Facebook fa tratran'ny fanapozinana ara-tsakafo tany Mahajanga Andriamatofilo Andry Rajoelina sy ireo olona 5 hafa izay niaraka tamin'ny tany Mahajanga tany fa efa salama soamantsara izy ireo amin'izao fotoana izao. Ka nipisipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa eto isan'andro. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity vidéo ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny resaka fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo any Andriamatofilo no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Manjakandriana, tovolahy mpianatra ny lycée teknika ao Manjakandriana mipetraka ao Anosimanarivo Manjakandriana no dobo tao amin'ny ranon'ny Bevava Sambaina. Nilomano izy araky ny fanazavan'ireo olona manodidina tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro tany hoany no nanomboka tsy hita intsony ka mbola nitohy ny fikarohana hatramin'izao fotoana izao araky ny vaovao voaray avy any an-toerana hatrany. Tany Tamatavy indray noho ny hasorotam-piainana izay mianjady amin'ny rehetra amin'izao ankehitriny izao tovovavy iray izay tratra namaky trano tao Antanambasaingo tao amin'ny parcelle 12/82 tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro tamin'ny andron'ny omaly iny. Efa tafiditra tao an-trano sy nisavasava armoara ity vehivavy ity. Izy mihitsy indray avy eo no niangavy hiantsona polisy. Efa nisy tournevis tany anatin'ny kitapony mba hanaovany an'izay asa famakina trano izay. Midika izany fa tena efa tsy mifidy sarangan'olona intsony izao resaka halatra izao amin'izao fotoana izao satria na ny vehivavy na ny lehilahy dia samby mangalatra avokoa noho ny fitsokan'izay krizy lava reny tsy misy fiafarana izay ny asa raha temo tsy isy ka manapitrotraka etsiroa izay asa fangalarana sy ny asanjolahy isan-karazany izay. Ambatomajaka Miarinarivo no idina avy ety ivelany ny fiangonana sy ny tanàna. Raha ny voalazan'ny loharanom-baovao dia noho ny ady tany no antony nanidina ireto trano ireto niaraka tamin'ny fiangonana ao Andrianavoavo komina Ambatomajaka distrikan'ny Miarinarivo. Tsy mbola nanrenesam-peo momba ity raharaha ity nefa ny tompon'andraikitra samihafa any an-toeranany. Lasa avokoa ny olona ka nangadiady ny tanàna. Lakana rendrika tamin'iny androny afakomaly ariva iny teny amin'ny ranon'ny Kopa. Mbola nitohy tamin'ny inomaly maraina iny ny fikarohana ireo olona izay tsy hita. Tamin'ny afakomaly tokony ho tamin'ny 5 ora sasany tany hoany no rendrika ny lakana iray izay mampita olona teo amin'ny ranon'ny Kopa eo amin'ny Fokotany Ankazoto Anosimahavelona teny amin'ny Fasan'ny Karana. Feno loatra ilay lakana ary nivotsitra ny tady izay nampiasain'ilay mpitondra azy raha ny nambarany nanatry maso ka nentiny rano nandeha nidina io fitaovam-pitaterana io. Taitra noho izany ireo olona mpandeha ka nidiran'ny rano ilay lakana ary samy nanavotra ny tenany ny rehetra. Nisy avitra soamantsara ny sasany tamin'ireo mpandeha raha mbola nitohy tamin'iny andron'ny omaly maraina iny kosa ny fikarohana ireo izay mbola tsy hita tao anatin'izay lakana rendrika izay. Ka ny hafatra namaika tahaka n'iny naza ny hamonjy fodiana dia tokony ny andry ny fandrindrana sy ny fandaminana hatrany fa tsy nanao taingimbe amin'ilay lakana izay hita fa tsy tokony hahazaka an'ireo olona marobe ireo ary ilay mpitatitra kosa maimay ny hahazo vola be fa tokony mba niandry ihany an'izay fandaminana izay ihany koa izy ary nametraka an'izay fandaminana izay mba hisorohana ny loza tahaka an'izao fa noho ny tsy fitandremana kely dia mety hamoizany ain'olona ary mety hahafaty azy mpitondra an'ity lakana ity zany raha toa ka mbola minia manao an'izay antsirambina izay amin'ity resaka asa fitateran'olona eny amin'ny ranon'ny Kopa araky ny voalazan'izy ireo izay. Ministry ny fitantanam-bola Aoka Homailo fa marobe ny mpisoloky arabola. Miantso ny rehetra ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Hasombelo Rabariny Son mba Homailo manoloana ireo olona milaza fa hampindram-bola na mahavita mampitombo vola na manampy arabola ihany koa. Maro ny mpisoloky amin'izao fotoana izao hoy ny ministra ka Aoka Homailo ny rehetra.
na ny sariko azy zaho izy efa misy loky ary mampiasa an'izany ka dia mailmail ohatrany fa ny ratsy tsy kely lalana indrindraindrindra eo amin'ny resaka fisolokiana arabola izay dia tena misy tena matianina amin'izay mihitsy ny olona amin'izao ankehitriny izao. Tetika sagoavana etseroa amin'izao fotoan-tsarotra izao ve no mandrava fananan'olona araky ny fanehoan-kevitra n'ireo olona izay malahelo amin'izay fananan'izy ireo rava amin'izao ankehitriny izao. Taorian'ny resaka tanamasoandro izay efa tsiraikitra teny Ambohitra Manjaka ka nafindra eny Emeritsetosika dia tonga indray ny tetikasa goavana autoroute Antananarivo Ambatondrazaka Toamasina sy tetikasa Lakiarivo Tsarasotra Ivato tanimbary sy tanimboly ana hektara maro no notrongisina sady fiveloman'olona anefa ireo no hamatsina ny mpiarabelona. Lasa tsy maintsy mitombo ny fanafarana vary avy any ivelany. Trano manodidina ny 300 tafo ihany koa no tsy maintsy arodana eny Ivato noho ny tetikasa Lakiarivo. Atakalo toeram-pitsangatsanganana sy fialamboly ary fanaovana lanonana ve izany ny trano fonenanay ho ireo olona eny an-toerana eny. Tsy mandaha fandrosoana, tsy manakana tetikasa-panjakana izahay ho ireo mponina izay rava-trano sy ho rava-fananana ireo fa kosa tokony mba jerena ihany ny momba anay fa ho aiza izahay raha rava-trano eo, ahoana indray ny fitadiavanay isan'andro. Tena mafy ny fiainana ankehitriny, zava-doza izany hoe rava-trano no sady mety tsy manana tanimbary sy tanimboly fotom-pivelomana izany intsony araky ny nambarany mponina eny Ivato eny raha naneho ny heviny manoloana an'izay tetikasa maro isan-karazany izay. Eny io moa zany tsy maintsy misy foana ny zavatra tahaka an'izany fa matovy ireo mpiasam-bony ao amin'izay tompona andraikitry ny fanamboarana an'izay tetikasa-panjakana izay mandray ny andraikiny ary avetrany manao an'izay asa izay dia tsy maintsy efa nisy ny fampiresahana meloha amin'ireo izay tompon'ireo tany ireo mba hanoloana an'ireo tanin'izy ireo izay hanaovana an'izay tetikasa izay mba hialana amin'izay resaka lonolony sy ny tsy fahafaliana etsero izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ilay toedra raha amin'ny resaka fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo any Andriamatoa Andry Rajoelina izay. Nilaza ho tratran'ny fanapozinana ara-tsakafo nandritra ny fankalazana ny andron'ny 8 Martsa tany Mahajanga ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny lahateny izay nataony ny alatsinainy 10 Martsa lasa teo. Olona 5 ankoatra azy ihany koa no voa ary nampidirina hopitaly. Efa nahazo fitsaboana ny filoha raha ny fanazavany hatrany nandritra ny fanokafana ny fivoriany filan-kevitry ny maroboninim-pirenena. Isorana mandrakariva araka izany ny ao ambony fa dia salama soamantsara amin'izao fotoana izao ireo olona izay nahazo fanapozinana ara-tsakafo ireo. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.